Fiombona fiangonana kristiana eto Madagasikara, FFKM. Sambatra amin'ny mpampiavana, fa izy natsoan'Andriamanitra hoe zanany. Matitoko 5:5. Fanambarana. Ry havana rehetra manerana ny nosy, ho aminareo aneny fahasaovan'i Jesosy Kristy Tompo. Mandalo kiondalana manahirana ny firenena ankehitriny. Eo anatrehan'ireo tranga mifanesesy izay mitondra fahaverezan'olona sy fahafatesana ary ratra tatoato, izay miteraka tebiteby safotofotoana ho an'ny fianakaviana maro sy ny vahoaka manontolo. Izahay, filohan'ny fiangonana miombona ato amin'ny fiombona fiangonana kristiana eto Madagasikara, na ny FFKM, dia mampahery anareo amin'ny Tompo sy mivavaka ary mitodika aminareo rehetra izay nijaly mafy vokatr'ireny herisetra ireny. Tsy afaka niangina ny fiangonana raha vohitsakitsaka ny asin'ny aina izay fanomezan'Andriamanitra, ary mampatsiahy fa ny fiarovana ny aina, ny fanajana ny ason'olombelona, ny fahamarinana ary ny rariny, ny fototra iorenan'ny fiadanam-pirenena sy ny fifampatokisan'ny mpitondra sy ny vahoaka. Noho izany, dia manao izao fanambarana izao ny FFKM. Voalohany, manameloka tanteraka ny herisetra na izay fihetsika rehetra mahatonga izao fahaverezana izao ny FFKM. Masina ny aina ary didiombona ny rehetra ny miaro azy. Faharoa, maneho ny fiaraha-miory sy ny fanohanana feno ho an'ireo fianakaviana namoy ny havana rehetra ary koa ireo naratra ary ireo rehetra voakasika izao loza izao izahay. Mivavaka ho anareo sy manentana ny fiangonana rehetra mba anohana anareo ara-panahy, ara-tsaina ary arak'izay tratry ny heriny aminareo. Fahatelo, miantso ny tompon'andraikitra rehetra izahay mba hanohy hatrany ny fifandraisanareo andraikitra sy ny fepetra rehetra mpahamarinana ary ampahitsiana anatin'ny fangararana tanteraka mba tsy verenan'ny loza tahaka izao intsony. Faefatra, miantso ny vahoaka malagasy rehetra izay mba ho tony, ahay andanjalanja ary fampifehy. Aoka tsy sirona amin'ny herisetra fa ny endrikendrehana, valifaty na fanamparitahana vaovao tsy voamarina, ny fifampiresahana, ny fifanajana ary ny fihavanana ny tokony anjaka. Koa manentana ny fiangonana rehetra izahay, manao fitombavaka manokana ho an'ireo namoy ainy, ho an'ireo fianakaviana traboina sy veriavana sy ho an'ny firenentsika. Engany, Andriamanitra tompon'ny fiainana sy ny fiadanana, ampahery ny ory, ampahitarary ny ireo mbolina eo am-pikaroana, anome faindrena ny mpitondra, ampanjaka ny rariny ary amerina ny fihavana sy ny fanantenana eto amin'ny firenentsika. Dia ho azy irery neny voninahitra. Amen. Natao teo Antananarivo ny 4 Jolay taona 2024, ny filoham-piangonana efatra amin'ny lalàny manao siny izany, Monseigneur Anarvel Samuel Ajaona, filohan'ny EOM, Andriamatoa Andriamampianina Zaka, mpitandrina, filohan'ny FJKM, Pastora Dr Rakotsafy Denis, filohan'ny FLM, Monseigneur Ravel Saint Jean de Dieu, filoham-piangonana Solitena Ekara. Ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mivantana amin'ny Topo Radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. Mbola isan'ny vaovao miverina kely le trangam-piarahamonina. Inona le trangam-piarahamonina dia le resaka tsy fandriam-pahalemana zany indrindra. Tena mampanahy be, mampametraka fanontaniana, tena mampalahelo ilay tranganisy tany Maintirano. Amin'izao vanim-potoana ny tatsika teknôlôjia ity moa aingana mihitsy ny fivoakan'ny tatsika hoe vaovao na tsy ofisialy na tsy ofisialy, fa any amin'ny tambazotra sosialy zany. Fahafatesana tovavy mbola ao anaty tena tanora eritrerony izay hoe maty, finoana tamin'ny fomba bibina satria raha iverina fa fandrobana fotsiny dia mbola hita teny aminy avokoa ny ataontsika hoe ireo firavaka teny amin'ilay tovavy ity fa ireo karazana rahatra sy ny sisa taminy zany dia io iny efa teo dia hita sy le olona na iahina zany dia tonga tamin'ireny hoe navanona ny loza zany
dia ireny ny zavatra nitranga omaly a dia fitsaram-bahoaka vindicte populaire 420 misy atsika amin'izao fotoana izao dia hoe aty amin'ny vanim-potoana mazava dia mipetraka zany ny fanontaniana le olona tovolahy mirijarija ny ahiahina ho tompon'antoka na vanona ny loza ka nahafatesan'ity tovavy ity litana mainty rano le hoe mpitana cache-point zany dia efa teo ampelantanan'ny mpitandro ny filaminana. Mainty rano dia renivohitra faritra komisaria zany nisy tiana anaiky ny olona fa hoe masolomaso aina solony aina zay zany le fandehany teo. Dia nandritra nisy ny fifandaminana tsy resy lahatra ny tompon'ny fianakaviany maty nitondra ny razan'ny faty mihitsy tany amin'ny komisaria ary dia niaretany zareo tao zany niditra tao amin'ny komisaria napetraka tao ilay faty dia niandrasany zareo teo dia tsisy nivoaka teo zany da tsy atoko anaty fanarongososina ihany hoe natolotra ny vahoaka lay voaroiroy dia niarahana hita satria teny paritaka tamin'ny tambazotra sosialy le hoe tena live en direct ny fitsaram-bahoaka ara-bakiteny satria dia nitorana velona le olona tranga mampalahelo amma hoe olombelona nosy raha fotsiny aloha zany hoe von'olona satria von'olona aloha zany na nafatesan'ilay vehivavy na ty dia zay satria aina ny resaka dia amma kristianina ny tena ihany koa aloha dia tsisy tompony aina afa-tsy ilaina ary dia eo zany aloha lafa ny faharoa amin'ny malagasy zany ny aina zany dia sarobidy loatra misy aloha menaky ny aina dia tena pesaka zany le fanontaniana hoe tena mifanahy ahoana mifanahy ahoan'ntsika ity dia hoe tsy tena hoe mifora amin'ny mafana dia tsisy manaiky an'izany dia eo zany lafin-javatra faharoa le hoe tsika io anao fanavozana dia tsika io zany hoe tany tandalana dia tsika io zany hoe misy rafitra ara-pitsarana misy lafitra mpiaroka ny fandikan-dalàna sy ny sisa dia mipetraka be le fanontaniana ao ambadika le izy le hoe atokisan'ny olona ve sa tsy atokisan'ny olona renirafitra reny satria ntevoavina anao mihitsy feonambe ireo rantsana samihafa eo anivon'ny fitsarana tamin'iny herinandro iny ary tao anatin'izany indrindra dia ohatrany hoe mifarana le feonandreo anivon'ny fitsarana tery amin'ny hôtel Sheraton teny Vato dia ny fiafaran'le izy indray zany dia misy taniotranga vindicte populaire fitsaram-bahoaka tany Mainty rano dia eo le mipetraka le fanontaniana hoe fa misy tena tsy atokisan'ny olona tsona ve zay ho rafitra mpiaroka fandikan-dalàna OPJ izy tsika officier de police judiciaire dia mitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana sampana anankiray zany fampitohy ireo tsy atokisan'ny olona ve mahatonga an'le hoe fitsaram-bahoaka sa efa inona mihitsy satria iny ao fa tsy lavitra zany teto andrenivohitra fa ny aloavan'izany tao anatin'ny tirana resaka hoe fakana alajaza resaka hoe fahaverezan'olona jerana ity le jadotely tsara masay ty amin'ny fahatry maderana motana ty tamin'ny omaly fa so ihany moa zany fa misy amin'ireo anatin'ny fokon'olona ihany koa mba hoe mijoro mba miaro aloha zany satria mila fatarina ny marina hoe inona marina satria hoe tena zay hoe tena mpangalajaza marina ve le sa hoe misy zavatra hafa ve sa hoe ahoana hita ihany koa ny marina ao anatin'le izany eo ambadika le izy raha ohatra iverenina le alajaza mbola mety iverenantsika se rehefa avy eo fa ity zany tena mametraka fanontaniantsika ary tokony ho jerena mihitsy zany satria ao anatina fotoana hoe fanavozantsika izao ahoana ny amerenana zany fitokisana zany mba ho atokisan'ny olona ireo rafitra mpikaroka fandikan-dalàna ny any amin'ny fitsarana mba tsy hiverimberina intsony satria dia voararan'ny lalàna mihitsy igny lalàna manankery eto amintsika ny fitsaram-bahoaka dia izy toy ny ve zany zao le raha tany Mainty rano iny sa hoe samsamy
efa vita zany fa samy nanana maty nantary fizao mantsy tamin'ny toerana voalaza ranoloha rambavao tamin'ny toerana ahitana ny faty lay vehivavy tompona cache-point zany de hoe nahitana kapam-behivavy pointure 40 anankiroa ry Alain Thierry de nahitana kapan-dehilahy pointure 44 ray zany hoe ohatrohatran'ny hoe zany tsy olona ray no nahavita an'le abibina tany amin'ny toerana io de ahoana satria ny fanadidina mantsy raha ohatra ka mbola hoe teo zany lay lehilahy de nizotra le fanadidina sy famitorina de tokony ho hita hoe olona ray sa nisy fipretsy kombakomba tao anatin'le raharaha de mikatona teo ve zany zao izy de izany zao olana tao anatin'le izy fa mampalahelo le tranga ary mampametra-panontaniana mihitsy koa ny amin'ny hoe ahoana ny amerenana le fitokisan'ny olona ny rafitra pikaroka fandikan-dalàna sy ny fitsarana satria tsy tranga vaovao ino fa hoe aty amin'ny taona 2026 iresahana ty fanavozany ty de mbola mitranga ny toy ireny de eo zany le hoe tena ny asin'ny aina ny ataontsika hoe ny zavatra ohatran'ireny mantsy de ohatran'ny lasa sanatria mevana sanatriavina satria izy miparitaka be ny amin'ny réseaux sociaux lasa osa de amevana le tranga resaka hoe vindicte populaire na fitsaram-bahoaka indray de ame endrika ratsy azao tsika dingana amin'le fanavozana zay resahana zao de eo akombly mipetraka zany zao satria ohatran'ny nanetsehana ny émo national émonaty zany tao anatin'ity raharaha alajaza sy fahaverezan'olona sy ny sisy ty herinandro teo zay herinandro satria tena ny week-end zany hoe ny week-end talohan'ny fanadinana BEPC naetsika daholo ny rehetra naetsika ny teo anivon'ny émonaty ny aloavan'ny prime ministre lehibe ny gouvernement nanao point de presse entitra mihitsy teria mazorivo tamin'iny de vaoko ny émonaty zany hoe miraisina ny fepetra rehetrarehetra ho aetsika mobilisena hatramin'ny tafika zany de efa mandeha hatrany mitsofoka hatrany any elakela hatramin'ny garde présidentielle herinandro théorina tokony efa mba misy point de situation ihany mba tokony fantatra zany hoe inona ny vokatra aloha hatreto tsaiky tsy voatery atotanisa zany fa tena hoe mba misy zavatra mba tsapan'ny olona satria zany koa mantsy anisan'ny manay serasera le resaka to de tena tokony mba ho hita ihany zany hoe tao anatin'izay herinandro zay inona zany no vokatra iza no maninona iza ny tratra de zay satria lizy atao am-piandohana de hoe fanakorontanana an'le fanavozana tsiroso ary tsy anaiky an'izany raha notian'ny prime ministre hoe tsisy masakana n'ity fanavozana ity ary tsisy anaiky an'izao de mbola nampin'ny président ny fanavozana taria Thomasina tamin'ny herinandro iny fa lasa lavitra mihitsy moa zavatra nambanana tao anatin'le izy de tena tokony mba misy any hoe mba misy point de situation anatin'izay tao anatin'izay herinandro nisy le mobilisation zay inona ny vokatra de miandry tsika saona ry ity tsy efa mba tokony mba misy an'izany hoe raha misy moa ny antso de raisitsika mivantana eo raisitsika mivantana eo manoloana an'izay satria be de be ny zavatra afaka resahana manodidina an'ity tranga ity fa resaka trangam-piarahamonina moa izy fa mahakasika indrindraindrindra ny ataontsika hoe zavatra misy eto amin'ny firenena doary efa misy antso vonona zay ny teknisiana de raisina anao ary miaraba toko eny ary ali miarabatokoa radio vaketingany any ka indrindra le resaka brito resaka momba nyty fitsaram-bahoaka asa jurisprudence le izy tena mirokotitra nahita le resaka maintrano zay ve zany lasa efa rano ty firenena malagasy mety am'le olona le manakorotana mihitsy eny zao am'le fitondrana teolola lahy zao zavatra misy zao vahoaka mitaitaina ny zavatra miseho melohan'ny international any am'le fitondrana fanavozana le izy mety ina le tiako atongavana le tadidy tsara fa colonel anankidimy lasa général na sasany dimy lasa lahy resaka fandriampahalemana tokony tsy hisy tohitsy amin'ny fandriampahalemana zay le zavatra misy aloha jereko mahitsy tena mahitsy mijery inona le fandraisana fepetra vo eo zao brito ny teny patram'izao evoray volana satria tsy misy tapisana anankiray ary fa fehozina mitenenana ny resaka vitre fumé io
andorany fotsy rery ary amin'ny Antananarivo mba manakana an'io misavana io fa ny akoatran'izay na mandeha any nareo Analakely tsy misy misava vitre fumée zany eo rangahy. Raha misy olona mangala-draha zany hoe tsy ho eto ny tongotra fa tsy maintsy anana vitre fumée. Ny Premier ministre zany efa miteny fa vitre fumée de savaina ary tsy azo atao. Voalohany indrindra aloha aza mampiditra na ny concessionnaire aza mampiditra vitre fumée d'origine. Any ny tena mian'io ary dikan'izay tokony andraikepetra mampiasa an'ilay lalàna avao rangahy vitre fumée fa tsy hanao nareo koa ohatra ny tady Mazandoa zany le mpitandro am-pilaminana. Tena Mazandoa tsy manao an'le izy. Mba mivoao aho eo tokotany de manisa ato avela misy 440 ao valo amin'ireo fumée daholo. Ka zay le izy mianahana ve le izy fa tsy ka ianao sa inona no ambadiky le mpitandro am-pilaminana tsy manao an'io zavatra io. Polisy anankidimy ao anosy eo midadilika fotsiny eo mandalo eo daholo le 440 eo tsy misy tsy savaina tsy atao iny. Ahoana ary nampahasaranareo ny olona ao anatin'ireo. Zay angamba avy amin'izao Brito. Ely ary. Iny eo tokoa zay fitaratra mainty misy an'ilay pellicule moa zany ny tena io fa reny moa araka nambara hoe misy afana misy fahazondalana aloha amin'izy ireny fa tsy hoe angitraingitra fotsiny. Fahazondalana zany dia loavana fanadidina ohatran'izany koa ny fitondrana pasy. Ny sivily dia afaka mitondra pasy saingy voafetra hoe misy sokajina basy azony tazomina misy tsy azony tazomina ary ny tazomina zany hoe hafanana ny ampiasainy amin'ny fiarovatenany dia mila fahazahon-dalana fa tsy sanatry hoe olona tsy salama saina no hitazana basy tsy mety zany. Zay dia voararany lalàna zany ary voafetra ary tsy maintsy avozina isa-taona zany fahazahon-dalana hitazona basy zany. Io zany le permis de port d'arme. Zay zany le izy de aizanao any amin'ny fivondronana izy taloha any amin'ny distrikan'ny préfet zany. Zay zany any misy ny sampandara zay manome an'izany fahazon-dalana hitazona basy zany de mitovy zany koa le hoe vitre fumée. Le fumée moa zany hoe fitaratra mainty dia misy fahazahon-dalana izy ireny de avozana ihany koa ary rehefa mandalo any visite technique inge ireny de tokony ho hita hoe manana anao sa tsy manana fa tsy vitan'ny visite technique fa eny amin'le mpisava zany. Zao moa de hoe miverina ny PR ny police de la route zany de mila entitra ny fampiarana ny lalàna fa zay le akorakorany zay koa nisany lesoka lehibe ao anatin'le zavatra misy hoe io ve tsy herinandro fotsiny zao anaovana fihetsiketsehana ohatran'io de miverina amin'loana fa isika izao de mahita fa betsaka ny fiara tsisy laharana tsisy plaque d'immatriculation mivezivezy eto Antananarivo eto de ety na any aloha na any aoriana misy moa le hoe vao mbahavy lokoana de apetraka eo amin'ny fitaratra eo zany le laharan'ny fiara fa tsy ahitana ninina mihitsy amatarany mbola manampiny hoe sady tsisy laharana le fiara mbola maintomainto be koa le fitaratra de mampiahiaby le izy eny tompoko miaramba manao ahoana fahasalamana salama tompoko ohatrany nataonao tsetsatsatsiaritra le lalana manahirana le avatsy hitany kodaoda tsy akodaoda inona koa reto moa fa de faritra mamokatra fa tsy misy lalana zany maro lambo zany efa firy efa taona folo firy ny any faritra ilany le vovoany andrefana rehetra iny tenenina todolo moa le izy de mipakaty amin'ny vitre fumée namana ranjiameny tsinolano zay ombana mana teraka mitsy fa tena ele izy zay anao ve satsy anona reo le manambolinahitra de mitondra fanjakana ndraika kara le fahalalana amin'ny misy zavatra tena tokony entitra kosa fandriam-pahalemana fiarovana ny vahoaka sy ny fananana fa tena manjary manahirana be ka nentiaseraseradrajody tsy araka azy nareo amin'iny iny ainy iny izy tsy menaka akory mandeha ny telempanjaka mampilehibe atseswatiny isika izao na fa baraka eto amin'ny sadeka mila zavatra mipetraka any zany samy teneniko teto anao dinika fikeonan'om-pirenena fiana afaka efa efitra efa voapasika efatsinelany zany fa eo amin'le fampiarana sy le fahitsina fampiarana azy tsy misy mihitsy sy miavana politika moa manginy fotsiny totrany resaka fa raha ifanensika amina resaka sehosehoana zavatra ivelany ka iny slogan to betsaka ve aloha raha-panavozana raha fanjiry sy ny sisa
mba ataovy maty sa le zavatra ry zalahy nahavita be nareo nanongana ny tsy valahy reny de mbola anjaka eto ray ve ny mpamompamon'olona sy ny sisa rehetra palapalana itifitifitrareo fahatany fa tompona andraikitra nareo de mba raisy tsara le andraikitra misaotra eny ary ie dia ndeha hotsinjaraina ihany koa ary amin'ny hoe ny andraikitra zay koa izy hoe responsabilité citoyenne zany ny efa misy ny irita miasa amin'ny hoe andro masom-pokon'olona fanazanana tsy zany noho ny raha mahita fa hoe tsy ampy no mpitandro amin'ny filaminana raha resaka amin'ny lafiny anankiray zany fa manana didy ihany koa tsika amin'le hoe mpahafantatra satria ny mpanao ratsy dia ny fiarahamonina eny mba tsara ihany no mifampilaza zany faome vaovao mba mena mpitandro amin'ny filaminana tsy andro mahazo koa aloha ny mpitandro amin'ny filaminana hoe keve tsy hisy toroko eo naovatan'izany da aloha raisina anao miaraba tompoko salama e eny ary miaraba